Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahantsika ravaka malala tratra ity zoma fa 20 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko faharoa, Timoty faharoa toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito vakintsika aminaran'i Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehanao vonobelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay hampianatra ny sasany kosa. Miaraha miaritra ny mahafamika ianao tahaka ny miaramila tsara an'i Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha n'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nividy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany handray ny vokatra. Dinoy izay lazaiko fa omeny fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Ray masonao manao ansinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray aman-dreny mampianatra any Timoty zanany eto no toerana hipetrahan'i Paoly. Zanany ara-panahy Timoty, Timoty moa fantatsika fa ny rahiny ny solo azy tamin'ny toerana maro samihafa, Efesosy, Korinto, rehefa nisy korotana reny fiangonana reny. Ary dia nampianatra any Timoty izy. Tany amin'ny taonjato valo ambin'ny folo ary nampiarina teto Madagasikara, nampiarina ireo misionera tonga namaky teto Madagasikara. Raha nampianatra izy dia nisy antsoina hoe monitoral system. Antsoina hoe monitoral system izay nampiasaindry Jones sy ireo misionera maro tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taonjato folo dia fomba fampianatra izay mifanakaikaiky amin'izay resahan'i Paoly eto. Ny monitoral system dia fomba fampianatra novoiziny izay nivohy ny toe-tsaina republikanina tany Angletera. Mety ho tsy dia takaritsika loatra amin'ny vanim-potoana ankehitriny hoe inona kay ny fandraisan'ny fanabeazana na ny pédagogie nivohy ny toe-tsaina republikanina sy ireo izay mbola niazo na nentin-drazana momba ny fahefan'ny mpanjaka. Ny monitoral system dia manome toerana nataontsika hoe ny fahaiza ny individu, ny toerany tsirairay mihitsy. Manome toerana ny tsirairay ho tompon'andraikitra. Mitaky ny tsirairay hizara zay ananany, izay ataontsika hoe mitovitovy amin'ny toe-tsaina demokratika amin'ny lafin'ny fanabeazana. Zany hoe toy izao ilay izy nampianarina nataon'ny Jones, nampiasain'ny Jones teo Antananarivo, nampiasain'ny Griffiths teo Antananarivo moa no tena nampiasana azy nanomboka ny taona 2009. Ampianarina ny mpianatra, nanomboka ny mpianatra teo Antananarivo dia any amin'ny volana Desambra 2009 no nanomboka ny fampianarana teo Antananarivo tao nampianarana ireo ataontsika hoe tanora nisy ara-molon-dehibe, tanora vitsivitsy, 7 dia avy eo ny tonga 10 maromaro. Dia rehefa nampianatra an'io dia izy Jones zany nampianatra azy voalohany, narahany Griffiths, dia le fomba fampianana dia ampianarina alfabeta ny ankizy na ampianarina lesona ny ankizy. Dia rehefa mahay kely izy, izay rehetra izay mahay indrindra amin'izy dia atao mpitarika azy rehetra indray. Zany hoe ilay mpampianatra zany dia mampitovy azy rehetra. Ary rehefa kelikely io dia misy anankiray na anankiroa misongadina kokoa. Iny anankiray na misongadina kokoa na anankiroa iny dia atao mampianatra indray zany, atao mampianatra azy ireo, mitarika mampianatra azy ireo.
Ary rehefa misy mahay indray dia asaina mampianatra ny hafa indray. Zany hoe ny toe-tsain'le le monitoral system de ny hoe zay hainao dia ampianarinao. Tsy miandro feno ianao akory, tsy miandro hoe mahay be vao afaka hampianatra fa zao raha mahay ABD ianao dia ampianarinao ny ABD. Aveo indray ianao mahay mitohy ny EFG ohatra dia manaraka indray ianao mampianatra ny EFG. Zany hoe sady mampianatra ianao no mianatra. Amin'ny ankapobeny zay raha ohatra ka jerena ary io no nahatonga ny fihitaran'ny sekoly aingana be teto Madagasikara, teto Antananarivo moa tany am-Piandohana, satria izay nahay de avy hatrany dia nampianatra ny hafa, nanorina sekoly de nampianatra ny hafa de sady mianatra zay hay de zaraina zany. Mety tsy de manaraka le kalitao loatra izy satria tam'zany fotoana zany tsy mbola lay qualité ny zava-dehibe fa lay savoir fotsiny, lay fahalalana fotsiny no zany dia zay tsy tena marina fa tsy manaraka ny hoe misy hoe tena fepetra be fa zao mba sitrany hay mitovitovy ka zay hay de zaray. Ito Paoly dia tahaka ny manao an'izay satria monitoral system zay miresaka amin'ny Timoty izy manao hoe zay zavatra niraisinao tamiko de mifidiana ianao olona zay hitanao fahavanana, zay hitanao fa mahatoky, zay hitanao fa mendrika de iny mizara. Ary iny ndray rehefa aveo dia mizara amin'ny namany. Ary de toy izay hatrany ny afatry Paoly. Zany hoe lay fampianaran'ny Paoly eto dia fampianarana zay tokony ho fiainana kristianina mihitsy. Tsy hoe miandro anjely akory vao tsy hoe miandro ny fahafenona vao izara. Na hoe ny anjely ihany nge no afaka mampianatra e. Tsisy tsiny ianao vao afaka mampianatra, tsy tsikianina ianao vao afaka miresaka ny fivavahana fa izao izay anananao de zarao, zay fahalalana eny aminao de ampitao. Ary izay mahatonga azy hoe ireo protestant zany, ny protestant tany Angletera, ny congrégationaliste tany Angletera zay nanohana ny ataontsika hoe ny toe-tsaina republikana tany Angletera no nivohy ny monitoral system zay hitarafana ny toe-tsaina protestanta, manome toerana ny tsirairay, manome toerana ny fiezahan'ny tsirairay, manome toerana koa nefa ny mahay sy ny tsara ka afaka izara. Ary dia eto de tiany soratra masina isika ny avako malala hizara. Tsy hoe akory marina fa hoe ny fivavahana kristianina de fivavahana mitaky fahamasinana, fahatsarana, tsy edikevitra zay fa izao tsy miandro mihitsy de sora naniraka ny apôstôly hoe mandehana mitoro ny filazantsara ianareo, manerana izao tontolo itao, mpianatra ny fiainana rehetra de tsy anjely akory ny rahany fa mpianatra. Ary mety misy amin'ireo mpianatra ireo raha dia tena ataontsika hoe tahaka andry Petera, tahaka andry Jakoba, tantsaha, tsy hoe nandalo université na nandalo inona fa tamy lafiny akademika de olona tsotra ihany. Ary dia nefa ny raha en'i Jesoa izara. Mampianatra antsika manao hoe Paoly de mampianatra antsika manao hoe ny kristianina de manina mihitsy hanana toe-tsaina mizara, hanana toe-tsaina mahatoky ny hafa, hanana toe-tsaina mahatoky ny namany amin'ny fizarana. Fa tsy hoe mieritreritra hoe ny tenany ihany ny tena feno, ny tena mahay, ny teny tsara, ny tena tsara ka de tsy afaka izarana inona na inona. No zany dia anankiray am'izay manafaingana ny fitohinan'ny filazantsara, ny fahatsapan'ny kristianina tsirairay fa mila mizara izy. Tsy hoe ny miandry hay teolojia be ohatran'ny mpitandrina na ohatran'ny mpitolom-pirehetra na tahaka izany vao andeha hitory ny filazantsara fa izao zay hainao de zarao. Aty aoriana be andeha ataontsika hoe am'izao andro antsika izao dia isan'ny vozona teto Madagasikara lay antsoina hoe APC, approche par compétence, zay nampiasaina amin'ny toerana maro any ivelany hatramina fianarana momba ny mpitsabo ary de mbola ampiasaina ny approche par compétence. Teto Madagasikara de nampiasaina mihitsy izy. Ary izay fanalahidiny io amin'ny fanabeazana ary dia ilay ataontsika hoe fahalalana. De ao koa ny hoe fahaiza-manao, ny fahalalana, ny fahaiza-manao dia
ny fahaiza mitondra tena, ny fahaizana mifehy-tena zany dia iankinany zany ataontsika hoe APC zany. Eto koa nefa raha mamaky tsara ny soratra Paolintsika de tsy mifanalavitra loatra am'zany mihitsy. Paoly de manazava manao hoe zava-dehibe lay savoir être, lay ataontsika hoe lay fantatrao ve ny tenanao, fantatrao ve ny fifeheza-tenanao. Rehefa mizara ianao, rehefa iraina izara kosa nefa ianao de zao, tsy ampy ny hoe fahalalana be fotsiny ihany fa zava-dehibe ny fahafantaranao ny tenanao, fahafantaranao ny fitondrantenanao mety ataontsika hoe lay tenenin'ny Paoly de ohatra mazava tsara mihitsy ny teneniny io, manao hoe ianao de manaova tahaka ny miaramila tsara ny Kristy, tsy manimpi-tena amin'ny raharan'zao fiainana izao, dia olona manezaka manao ny tsara, manezaka araka ny tokony ho izy, manezaka araka ny norme, araka ny fenitra, zay hoe araka ny lalàna eto, miasa araky ny manao zavatra araka ny fenitra, araka ny norme, araka ny tokony ho izy, fa tsy hoe mihazakazaka am'zay tiana atao fotsiny. Ary dia hotsika manao hoe aeto zany Paoly de mampianatra antsika kristiana, mitaona antsika izy hizara filazantsara, mitaona antsika izy ho vavolombelona, am'izay ananatsika, am'izay toetratsika, am'zay eny am-pelatanantsika de zaraintsika, satria zao tsy itsika no mizara, tsika tanantsika mizara ihany, fa izao ny fahasoavan'Andriamanitra no momba antsika, ary ny fanahy masin'Andriamanitra no miasa mahatonga reny zavatra zaraintsika ireny hipakany amin'ny olona. No zany dia tao amin'ny Paoly kosa isika amin'ny lafin-javatra faharoa mba hanana fitondratena tsara, zay miantoka rehefa ompiazana, ny hoe tandremo tsara rehefa mizara kosa nefa ianao dia aoka ny toetranao, aoka ny maha ianao anao hitombona tsara, tsy olona manao kitoto, tsy olona hoe olona tsy mahafehy-tena fa olona manana ny maha ianao anao nohariny amin'ny miaramila. Ary asehon'ny Paoly eto lay fahaiza-manao koa takiana, tsy hoe fahaiza-manao bidy manahoana ny takiana tamin'ny Timoty eto, fa ny fahaizana farany fampiasan-tsaina, zay mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny manao hoe dinio tsara izay lazaiko, zany hoe taon'ny Paoly mpitoro ny filazantsara ny kristianina, olona mampiasa saina, olona mandinika, olona mamakafaka, olona mieritreritra, fa tsy hoe sanatria ngambitsika mety hoe kaiza koa moa pastera, misy olona ve de tsy eritreritra, misy olona ve de tsy amakafaka, eny tokoa misy ka. Matoa Paoly miteny hoe te dinio, fakafaka ho lanjalanja ho tsara ny zavatra zay efa nampianariko anao, dia eo iny zavatra zay nampianarina anao iny dia vitanao ny mampita azy rehefa avy eo, zay le tenena mandrakariva le hoe assimilation no amin'ny teny frantsay, zany hoe rehefa natelinao ohatran'ny rehefa levoninao, rehefa noraisinao le fahalalana nomeninao de zao ho avoakanao ndray izy, ary ho avoakanao amin'ny endrika manokana izay hanamarika, izay anao manokana lay izy. De afaka malala zavatra telo lehibe raha ohatra ka jerena lay pédagogie amin'ny Paoly eto, ary tokony ho pédagogie antsika, tokony ho fomba fampianatra antsika, tokony ho fomba fifampitaizantsika mihitsy tsika kristiana. Foto-kevitra voalohany de zao ambarany ty tenin'Andriamanitra ty, zay nandray tsy maintsy mizara, zay nandray tsy maintsy mizara, bedin'Andriamanitra isika raha tsy mizara, zay nandray de tsarov fa mpitrosa, zay mahatonga Paoly no teny hoe hananana zao tontolo zao, trosa. Iza ny manana trosa amitsika? Ny tsy mpino zao tontolo zao, satria tsika nandray, itsika rehetra zany de zao tsy maintsy mizara isika, ary tsy miandry feno, fa zay eny aminao de zarao, filazantsara eny aminao zarao, ampahafantarin'ny olona ny filazantsara, zay fantatrao momba ny soratra masina io, aza miandry feno fa mizara. Ny misionera tonga teto amitsika tsy hoe misionera manam-pahaizana be akory ary nanorona ny sekoly teto Madagasikara mpitandrina tsotra, fa tsy hoe akory hoe nivoaka tamin'ny université be dipotsotra, ray aman-tsika tratran'ny fomba fijery frantsay
manao azafady indrindra izay indraindray akademika loatra indraindray zay tsisy ifandraisany amin'ny toe-tsaina pragmatika anglista amin'ny androny Jones. Ny azy de ny hoe tsy lay atotam-pahalalana akory no zava-dehibe fa lay fahaizanao manao, fahaizanao mamaha olana, fahaizanao miatrika olana, fahaizanao mampiasa zay niraisinao. No zany de zao ny voalohany eto izao mandehana mizara, zay nandray mizara. Fa ny faharoa zay ampianarin'ny Paoly eto dia lay hoe miara-miasa amin'ny hafa. Rehefa mitory ny filazantsara dia miara-miasa amin'ny hafa. Tsy vitan'ny olona anankiray ny fitondra filazantsara eto Madagasikara. Avy navim-panahy ny fieritreretana na hoe vitanay rery zao tontolo zao, vitanay Madagasikara, vitanay Afrika, tsy vita zany. Tsy marina zany, tsy vita zany. Nataon'Andriamanitra ho tsy maintsy ho ny rehetra no olona maro ny fifanohanana no ahavitana ny fitoriana ny filazantsara sy ny fananganan-javatra tsara. Fananganan-javatra tsara tsy vita raha tsisy fifanomezan-tanana, fiaraha-miasa. No zany dia ampianarin'ny tompo isika hisokatra amin'ny hafa, tsy hoe mizara ihany fa misokatra amin'ny hafa. Ary ny fahatelo lehibe ty zao amin'ny tediny tsotra masiny ity, zava-dehibe ny fitondratena tsara sy ny saina mieritreritra sy mamakafaka. Amin'ny andavanandro sika rehavako malala de zao zava-dehibe ny fieritreretanao fa natao hieritreritra sy hamakafaka ianao. Ary tsy hoe natao hizara ihany fa natao hieritreritra sy hamakafaka amin'ny zavatra zay atao ary hijoro ho mendrika mandritra ny asa zay atao. Ary io tsy ho amin'ny fitoriana filazantsara ihany fa amin'ny asa rehetra zay ampanaovina anao de zao zava-dehibe lay savoir être. Zava-dehibe zay. Am'izao andro antiky zao moa ohatrany tsy de tena miraharahany zany loatra intsony isika fa eto dia ampianarin'ny Paoly tahaka ny ampianarany an'i Timoty. Rehavako malala amin'ity tontolo andro ty enganenao iaina tontolo andro mpizarana mahafinaritra. Engany ho fantsona mampita fahendrena, ho fantsona mampita fifaliana, ho fantsona mitondra fiadanana. Ary izaram-pifaliana zay meny Jesosy anao de ny famelan-keloka. Ary hijoro vavolombelona amin'ny fitondratena tsara sy fitondratena mendrika. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zay no ny amin'ny soratra masina izay mamperitreritra anay ny amin'ny fifandraisanay, amin'ny tenanay sy ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay. Mampianatra anay ianao fa zay niraisinay taminao de tokony ho zarainay. Efa nanome anay ianao. Ary de atao aminao izaram-pitiavana, izaram-pifaliana izay. Tay tompo ity tontolo andronay ity. Mba hatsapahanay fa miara-mila tsara anao zahay. Ary tsy mahazo variana amin'ny rehaka izao tontolo izao. Fa izara kosa ny fahatsaranao Andriamanitra zay efa tsapanay sy iainanay. Tao aminao zay ampiasa saina satria izao tontolo zao de fetsy. De atao aminao zahay ampiasa saina. Tao aminao zahay handalina zay efa niraisinay taminao ary izary zany amin'ny hafa sy ny manodidina anay. Tay tompo tontolo andronay ity, to feno fiadanana sy fifaliana. De rakofa ny fahasoavanao tompo ny asanay, zay asanao rahateo, ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zay. Fangio re tokantrano tsirairay Jesosy. Ataovy tia mizara, ataovy tia manome, ataovy tia mifanampy, ataovy tia mifanohana, ataovy tia miresaka zavatra tsara, ataovy mandinika ny fahatsaranao Andriamanitra ao anatin'ny finoana. Da ny tokantrano tsirairay tompo. Anjaka amin'izay miainy zao mofona izao ny fiadanana. Saotra Jesosy. Amen.